efapolo taona no nisian'ny finoana iraisam-pinoana sy ny fimbonam-bavaka ekumenika teny amin'ny vakiparitra Itosy. Fanokafan-dalana nampitondraina ny anaran'ireo mpitarika tamin'izany fotoana izany ho fanehoana amin'ny taranaka tsy ho fankalazana izany fimbonam-bavaka izany androany. Roa andro nikaroana izay fototra iandohan'ny ady tany eto Madagasikara ireo teknisiana avy amin'ny sampandrarahan'ny fananantany sy ny fandrefesana komuna, fiarahamonim-pirenena, olom-pirenena. Atolotra ny fitondrana malagasy rehefa avy andalovina asam-bomera ijerenan'ny fanjakana izay fepetra raisina. Volana Jona sy Jolay fotoana itobahan'ny voankazo eny an-tsena indrindra fa ny voasary. Hatreto raha ny eny amin'ny tsena Nonosy tsy mbola misy orinasa maka migadiny voankazo. Maro no simba amin'ny toerana raha tokony hihinana voankazo telo isan'andro farafahabetsany vatana olombelona. Ny antsy priny izay avy hatrany. Akafaliana indray tompokilasy tompovavy no iarahana aminao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Miaraba tompoko ary manasinao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ipejin'ny finoana no anomboantsika izany vaovao izany. Efapolo taona no efa nisian'ny finoana iraisam-pinoana sy fimbom-bavaka ekumenika teny amin'ny vakiparitra Itosy iny. Fanokanan-dalana nampitondraina ny anaran'ireo mpitarika tamin'izany fotoana izany no entina nakalazana izany. Mitaritaka tamin'izany fotoana izany moa no taranaka sy hoe fankalazana izany efapolo taona nisian'ny fiambonana izany tamin'ity maraina ity. Andro Arsan. Voninahitra omenan'ny iray aman-dreny katekista sy mpitandrana nitarika izany fiambonam-bavaka ekumenika tety Itosy izao fihetsika ataon'ny fiangonana sy ny mpitondra fanjakana ety an-toerana izao. Ery lehibe ho an'ny taranak'izy ireo izao ary inon'ireo taranaka ireo fa andrehitra indray ny fanilon'ny fiderana sy ny fankalazana ary fanomponan'Andriamanitra ao am-pon'izy ireo ihany koa. Makasitraka andro ray aman-dreny am-panahy sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny mpitondra fanjakana na tsiaro zao androandro zao fa matsiaro enkaja emboninahitra tokoa ny taranaka Rakotozafa dia misaotra indrindra tompokolahy, misaotra tompovavy. Faly dia faly satria mitondra misy fahatsiarovana ny ray aman-dreny zany katekista Andrea Razanaparany dia mitondra anjara betsaka atao amin'ny fitoriana filazantsara teto amin'ity faritra Ambohidrabeto sy Itosy ity. Tsy ny fiangonana sy ny taranak'ireo mpitorony filazantsara teny Itosy ihany no mahatsapa ny mahazava-dehibe ny nanokafan'ireo ray aman-dreny mpinoana, ny firaisam-pinoana ka hatramin'ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka amin'ny faritra iny. Zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny firenena ny vavaka. Isan'izay antony naneken'izy ireo ny fampitondrana ny anaran'ireo ray aman-dreny mpinoana ireo ny lalàna ao amin'ny faritra iadidian'izy ireo. Ny lalana ny katekista Razanaparany Andrea sy ny mpitandrina Rakotozafa zany no tokanan'androany. Izay miala eo amin'ny Ariany Kopita Masité zany ny lalana katekista Razanaparany Andrea hatreo amin'ny Trafinomby ary miala ao Trafinomby parapatonga ety Andramavola tandrifony Simbendrano Jirama no mitondra ny anaran'ny mpitandrina Rakotozafa. Fiaraha-miasa eo amin'ny fiangonana ny olom-boafidy ny olona rehetrarehetra zany tsy ankanavaka dia tokony hiara-iasa. Ianao aza iantsola ary-miaka efa ny olona ve tonga dia tsy nandany tenanay fa dia nasoto dia nanampy tamin'ny zavatra rehetrarehetra tanterahany izao fametrahana tsangam-bato amin'ny lalana izao ary dia ny tena koa moa dia kristianina rahatelo dia tsy nisalasala mihitsy. Zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny firaisam-pinoana eto Madagasikara ny fiambonam-bavaka nataon'ireo ray aman-dreny mpinoana teny an-toerana efapolo taona lasa izay. Fanilo lehibe ho an'ny vahoaka kristianina rehetra izao zava-niseho izao ka idiran'ny filohan'ny FFKM vakiparitra Itosy. Tena mampihetsi-po fatratra tokoa ny nanehoana fahatsiarovana izany ray aman-dreny izany na ny katekista Andrea Razanaparany na ny mpitandrina Rakotozafa izay isan'ny androany ny fiambonam-bavaka atao amin'ny FFKM teto amin'ny vakiparitra Itosy. Tsaroana tokoa fa tena feno ny famira-piratany ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'izao fanokanana maridalana izao satria tsapa hoe Andriamanitra dia niasa ary niasa tamin'ny fomba mahagaga tokoa teo amin'izany mpanompiny izany dia ho an'ny tomporero ny voninahitra.
samba manerana nosy no nisy hetsika toy izao nitranga teny Atsimondrany Tosy izao teo amin'ny tantaran'ny firaisam-pinoana na ny ecumenisme. Fanohitra sy fanomezan-kira lehibe ho an'ny fiangonana efatra lehibe mivondrona ao anatin'ny FFKM, fiangonana Ekara Romana, fiangonana Anglikana, fiangonana Luterana Malagasy ary ny fiangonana FJKM no anohizana ny hetsika fampihavanana ny samy Malagasy. Fa fanompiavahana manokana no niraisan'ny fiangonana Adventiste rehetra eto amin'ny ranomasimbe Indiana no omaly eo fitondrana ambavaka ny firenena. Tsy diso anjara tamin'izany ny mpitondra Malagasy hatrany amin'ny filoham-pirenena zany ka hatrany amin'ny filoha-pokotany fangatahana fitahiana ho an'ny tanindrazana raha ny ho an'ny komina Ampitatafika manokana tao amin'ny fiangonana Adventiste Andrefambohitra no niarahana ny ombivavaka niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna sy ireo manakaja sivily sy miaramila teto amin'ny firenena. Fanampanazavana. Fangatampitahiana ho an'ny tanindrazana moa le izy dia mazava ho azy fa nohon'ny 20 jona zay akaiky ary anisan'ny fankalazana zay fa 20 jona zay manomboka teny Sosady. Fa mbola eo amin'izay pejy ny finoana izay hatrany 20 jona 5 sy 7 andro manokana ho an'ny Baiboly, andro izay namoahana ny Baiboly Malagasy 20 jona 5 sy 7 andro nananganana ny fikambanana mampiely Baiboly. Izany indrindra no notontosaina ny hetsika voatsinapy andian'ny faharoa tetsy amin'ny Coliseum. Hetsika iray tafiditra indrindra ao anatin'ny iray volan'ny ankizy no marina tamin'ny fanomezana andraikitra ireo ankizy kristianina. Michelarina Ritsona. Ankizy kristiana avy amin'ny fiangonana maro eto Andrenivohitra no tonga teny amin'ny Coliseum omaly tamin'ny hetsika voatsinapy andian'ny faharoa. Voatsinapy izay teny iray hita ao amin'ny Baiboly kristianina. Vokely no niatombohany, nandromony izy tany aoriana ary lasa fialokalofan'ny vorona. Toy izany ihany koa no tanjon'ity hetsika ity raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitra fikolokoloana ireo ankizy olombanina. Ny tiana vohitra sy asongadina amin'izao hetsika voatsinapy izao dia izao: ankizy zaza tanora mandray andraikitra, ankizy zaza tanora matahotra an'Andriamanitra ary ankizy zaza tanora tia ny Baiboly. Izay ny tiana vohitra tokoa. Ny ankizy mandray andraikitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra araka izany no tena navohitra tamin'ity hetsika ity. Araka izany, ankizy daholo no nandray ny andraikitra rehetra toy ny fikabariana, fitoroana teny ary hatramin'ny fitendrena zava-maneno. Isan'ireo ankizy nandray anjara tamin'ity hetsika ity itiavana. Tsy mora araka ny heviny ny fandraisana andraikitra amin'ny mbola maha-ankizy azy. Misy ireo olana izay miseho. Tsy maintsy sedraina rehefa ohatra ka hoe tanora izany no andeha toriteny. Misy ihany olona mihaino dia misy ihany koa nefa ireo tsy mihaino. Dia izay aloha dia efa hoentina mibavaka sady eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia ny olana moa tsy maintsy misy ihany fa rehefa miaraka amin'ny tompo dia araka ilay toriteny teo omeny eny. Dia iny omeny iny no afaka mampahiny anao zany. Fa ny olana tsy maintsy misy foana ary rehefa mitoriny ten'Andriamanitra koa tsy maintsy misy makahary. Voaporofo tamin'ity hetsika ity fa na ny ankizy aza afaka mitana andraikitra tsara raha oharina tamin'ny andiany voalohany ity hetsika voatsinapy ity ny eny ireo mpandray anjara. Tsy ny antsasany akory no tonga namaly ny antso raha 5,000 izany tamin'ny herintaona. Ny pejy sosialy kosa tompokilasy tompoko vavy no anohizantsika ny fampahalalam-baovao, ny lalàna mifehy ny fananantany izay efa fantatra, izay efa antitra ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny isan'ny olana fototra ny andohan'ny aditany teto Madagasikara izany. Eo ihany koa ny tsy fahafantaran'ny olom-pirenena ny zony momba ny tany ipetrahany. Roa andro ny karohana izay fototra iandohan'ny aditany eto Madagasikara izay ireo teknisiana avy amin'ny sampandraran'ny fananantany sy ny fandrefesana komuna fiarahamonim-pirenena ary olom-pirenena atolotra ny fitondrana malagasy ireo fototra iandohan'ny aditany. Tsikaritra ireo rehefa avy ampandalovana Azambombera ijeren'ny fanjakana izay fepetra tokony horaisany. Iandra Arsan. Tamin'ny talata 17 jona lasa teo no tsokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohana amin'ny politika mpanjakana na tsarana ny fananantany eto Madagasikara. Fametrahana politika ankapobeny tarihin'ny ministera misana ny fampitaovana, ny fototra avisasa ary ny fanajariana ny tany izay misana ihany koa ny fandrefesa-tany. Niara mifandrimbona amin'ny UN Habitat ary ny PNUD. Atrikasana nanomboana izany izay nahatra 2 andro tetsy Andrainarivo ny jerena izay heverina rehetra fototra iandohan'ny aditany eto Madagasikara. Ny antom-pisiny izao atrikasa tao anatin'ny 2 andro izao moa dia ny fijerena ireo mety iandohan'ny aditany na disadisa momba ny tany.
misy sehatra maro be da be ny olona tonga eto, ao ny ministera, ao ny fiarahamonim-pirenena, ao ny commune, ao ireo olona maro samihafa zay manana ny maizy azy eny amin'ny fiarahamonina. Fa ny tsara marihana tsy natokana ho an'ny sampandrarahan'ny fananantany irery ny fanavozana, fa tena politika mpanjakana zay idiran'olona maro be ny fanaovana azy. Maro ny zavatra tsikaritra izay nandray anjara tamin'ny atrikasa, fa ny tena nisongadina sy niberimberina matetika dia ny eo amin'ny sehatry ny lalàna. Mila fanavozana ny lalàna amin'ny fananantany, mila mpahafantarana ny rehetra ny lalàna, fa misy ny manana raotra ny tsy fahafantarana maro ny lalàna. Ny lalàna no tena fototra ilay disadisa, satria ilay lalàna araka zany lazany efa misy efa tany amin'ny andro ny fanjanahantany. Betsaka zany ny olona tsy mahafantatra ny lalàna. Tetika mantsy ny eo nananantsika malagasy ny ahiahy hoe nandray tsolotra ny fitsarana. Tsia, lalàna no ampiarany. Misy fanavaozana tokony ho atao eo amin'ilay lalàna zay efa nisy, satria ny laoza ny toetrandro. Tsy voa izao nisy ny trangana ahatan teto amin'ny nosy, fa sainga amin'izao fotoana izao no mirongatra be izy ity ka hina hiteraka fifandonana sy lonilony eo amin'ny mpiaramonina ka hiteraka krizy ho saribahany eto amintsika. Zava-dehibe ny fikarohana ny fototra iandohan'ny ahatan resahana ambony latabatra, fa ny fitadiavana sy fijerena vahaolana amin'ny fanaraka marina amin'ny zava-misy isam-pokotany, distrika, faritra, faritany no tena vahaolana maharitra. Fa makasika kosa ny pejin'ny sosialy dia notokanana ny tsenan'ny bazary be. 7 miliara ariary io no teti-bola novatsian'ny tetikasa Ambatovy anamboarana izany tsena izany, tsena mitafo izay tsy nata-panavozana firy hatramin'ny nitsanganany ary mbola ravan'ny afo ihany koa tamin'ny taona 2020. Fanavozana amin'ny endriny vaovao tanteraka mirefy 2,705 metatra toradroa ny velaran'ny tsena vaovao raha toka ny atsasaka izay ihany teo aloha. Sorakotindrina no mitatra ny andindininy. 2,700 ireo no isan'ny mpivarotra afaka mivarotra ato anatin'ny tsenan'ny bazary be vaovao ity. Efa antaona maro no niandrasan'ireo mponiny Tomasina ny fanokafana indray ity tsena lazan'ireny vohitra be tsy misaraka ity. Ny zoma na sabotsy dia manao tsena ty bazary be. Hitako mihitsy izy mbola tamin'ny andro izay tamin'ny 1965 teo eo. Dia mbola tsara mahafinaritraritra be. Fahitana ilay tsena aloha dia tena mahafinaritra ary vita tsara tokoa. Dia enganeny mpivarotra ao sy tsika izay miantsena mba samy anaja amin'ny fahadiovana fa tena raitra dia raitra ilay izy. Herintaona mahery ny faharetan'ny asa, 7 miliara ariary ny vola nanatotosana ny asa izay vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Ny tahirim-bola ara-tsosialy any tetikasa Ambatovy no namatsy ny vola. Ity orinasa ity izay mbola manana vina maro eo amin'ny fampandrosoana ireo tanàna manodidina ny toerana iasan'izy ireo, izay mitentina 520 tapitrisa $. Nous avons créé jusqu'à 18 500 emplois. Namorona asa 500 sy iray alina teto Madagasikara izahay nandritra ny fanamboarana ny orinasa. Ankehitriny 420 mpiasa iray alina dia malagasy avokoa amin'ny orinasa Ambatovy. Azo lazaina araka izany fa malagasy mahery ny rahetsy no miaina mivantana na kolaka amin'ny tetikasa Ambatovy. Tamin'ny taona 2019 no naorina teo amin'ny tanànan'ny Tomasina ity tsena ity. Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra, tsy dia nisy fanamboarana ny tsena raha tsy tamin'ny taona 2020, izany hoe efa 100 taona mahery teo aoriana. Vokatr'izay, simba avokoa ny ankabeazan'ireo foto-drafitrasa. Nanampitrotraka izany ihany koa ny fahamaizany efa taona lasa izay. Alohan'io moa izy taria Ampasimazava tany amin'ny place de la Colonne. Ka rehefa nitsangana teo izy tamin'ny 1898 dia nandeha ny fotoana aty amin'ny 1955 na nisy fanamboarana ilay fivarotana trondro amin'izao fotoana izao io. Dia nandeha dia izy hitatsika robaka efa ratsy tanteraka. Isan'ny tsena mitafo tsara indrindra eto Madagasikara ity Tomasina ity, ary ahitana ireo karazam-barotra rehetra hatramin'ny voninkazo, ny voankazo ka hatramin'ireo asa tanana maro isan-karazany.
fa rehefa miresaka sosialy izay hatrantsika dia vokatra sy enta-madinika fampiasan'ny ponina amin'ny fiainana andavanandro maherin'ny 300 taona isan-kerinandro no mbola taterin'ny lamasinina amin'iny morontsiraka atsinanana iny isaky ny alatsinainy sy alakamisy maraina moa no miala ao Moramanga miazo an'ny Tomasina ny lamasinina ho an'ny eto andrenivohitra manokana tsy mahazatra intsony ary lasa fialamboly sy fitsangatsanganana ny mitaingina azy ireny any atsinanana kosa mbola fiarikarena maro lafy no miankina amin'izany lamasinina izany any Moramanga Ambila Le Maitso Brickaville Toamasina Anarivo ny isan-kerinandro ireo olona mivezivezy sy mampiasa io sotran-dalamby io Yandra Arsan tamin'ny fahen'ny volana martsa taona 2024 no nampiasaina voalohany sotran-dalamby nampitoana Antananarivo sy Toamasina TCE na Antananarivo Côte Est fiaran-dalamby roa isan'andro no mivezivezy teo ka tao an-dasibe ny niaona miantso an'ala ny fiantson'ny fiaran-dalamby avy any Toamasina iazo any Antananarivo fa ndre fiala kosa ny avy aty Antananarivo midina makany Toamasina rehefa vita sy azo ny famezivezena tsara ny lalam-pirenena faharoa mampitoena Antananarivo Toamasina tamin'ny taona 1927 dia ny ahosa tsy mahatantoka tanteraka ny RNCFM na ny Réseau National des Chemins de Fer malagasy ny ato ny fitaterana olana setana tamin'ny lalamby TCE nambara ihany koa fa efa antitra ireo fitaovana nampiasaina voaterina midy ny RNCFM ka ny fitaterana entana no tena nolofosan'ireo izay nividy azy nanomboka ny taona 2024 niverina ny tatorolona sy entana amin'ireo toerana sarodalana manamorona morontsiraka atsinanana sy ireo komina mitokamonina ao anatin'ny alatsinanana ny Madaray natao tatorolona ny Diasoa saingy amin'ireo toerana lalovan'ny sarodalana dia ampiasain'ny mponina mitatotra vokatra sy enta-madinika ilaina amin'ny fiainana andavanandro izy betsaka amin'ny mampiasa azy isa zone dinina ty enclavier le ato zany enclavier ato zany le manamorona an'le ranomasina sy mpangalanina moa dia le ato le tena jusqu'any ananina mihitsy vao mahita lavoarabe andasy be le train de voyageur zany alatsinainy izy Moramanga Tamatavy dia miverina izy Tamatavy Moramanga dia mena varatra indray dia alakamisy indray izy Ambila terminus dia départ Ambila indray izy Azoma ohatry zao ho an'le Diasoa zany ifandrombahana ny fiaran-dalamby ora maro ny andrasan'ireo mponina monina amin'ny faritra lalovany Diasoa mamaolana amin'ny fisian'ny Diasoa na io amin'ny sehatra ny fizahan-tany ao amin'ny sehatra toe-karena sosialy saingy mampitaraina ny mpampiasa azy ny fahalafosany saran-dalana ho an'ny entana manokana ka mahavatery ireo olona mpiasa ny lamasinina mpitatitra entana izay mahalana vao misy freina olona izy me fa frein'ilay entana enjana tena problème de frein Diasoa lafo be 20 lafo loatra dia zegny mahatonga olona misy entana androny dia mandeha marchandise mbola maro ireo toerana eto Madagasikara mitoka-monina no fahasarotan-dalana hatreto aloha ny mponina manamorona ny lalamby TCE Antananarivo Côte Est zany no mahazo tombony amin'ny amarenany iray fitaterana an-dalamby fa maro ireo komina manamorona ny lalamby toy ny FCE Fianarantsoa Côte Est sy ny MLA Moramanga Lakaloatra no maniry ny iverenan'ny fitaterana an-dalamby hanamora ny famoahana vokatra sy ny fivezivezen'ny olona hatramin'izao tsy mbola ho atoato no ny avy tanatara ny lalam-pirenena 720 miazo any Ambatondrazaka araka ny fanazavana ny ministry ny asa vaventy tamin'ny solombavam-boaka farany teo no tsy fisian'ny famatsim-bola hanamboarana izany lalana izany fa ny taona 2024 nikatona ny fahazoan-dalana ahafahan'ireo mpanao asa tanana malagasy mitrandraka ny azo sarobidy eto Madagasikara ary mbola tsy misokatra izany ankehitriny mitrandraka antsokosoko avokoa araka izany ny 7,900 ireo ankilany vitsy amin'izy ireo no fahafantarana ny mahafantatra ny lalàna mifehy fitrandrahana ho an'ny famokarana anatiny eto amintsika isan'ny mampidi-bola vahiny eto amintsika anefa izy ireny na eto an-terana zany na any ivelany arahantsika ny andindeny miaraka amin'ny Gaëtan Andretsilavo Italia, Frantsa, Maurice, Canada sy ny maro hafa ireo ny firenena mpandraisan-tanana malagasy vita amin'ny hazo na ny sikotra vola vahiny ny tapitrisan'ny dolara no afaka ampidiriny ity sehatra ity ho an'ny Italia manokana dia ireo sarimasina sy fitaovana fampiasa ao am-piangonana no tena ilainy olana sidrain'ireo mpanao asa tanana nefa ankehitriny ny fahazona ny akora fototra na ny matière première atraty-am-potony ny olana amin'izany hatramin'izao zany clandestin foana zany no miasa fa izay zany mividy eto toerana tsisy mpandrarah tsisy mpandrarahana ray ara fa dia clandestin daholo ka io zany mila vozana tanteraka mihitsy mba hampandeha le asa ho tovi-tatana daholo zany mpanao asa tanana rehetrarehetra ohatra amin'izany orinasa kely iray isan'ny tody fahasahiranana noho tsy fahazoana mampiasa araka ny tokony ho izy ny akora fototra efa 20 taona izy nanao sikotra ary olona 9 no ampiasainy
ny ena hatrany amin'ny 20 isanjato anefa ny fahafahany mamokatra araka ny tokony ho izy no io olana io. Ny azy zany dia resaka matière primaire resaka boakary sy ny anatra dia avy mpanao santarana io zany problème be eto ambositra eto. Tamin'izao moa zany a fantany fanjakana tsara hoe ambositra vide capital international mihitsy voalohany zany tokony aty ambositra izy midina voalohany. Raha tsy miverina amin'ny laony ny atoato araka izay aloha indrindra tratry ny fanjakana ny fahafahan'izy ireo mampiasa ireo akora fototra ireo toy ny palissandre sy ny bois de rose ahina mafy ny katonan'ity orinasa kely ity. Ny zavantranga hatramin'ny taona 7 no niteraka ny olan'ny mpanao asa tanana vita amin'ny hazo ankehitriny. Regny zany no azo lany regny hoe bois de bene, bois de rose, palissandre, casavany. Azo ampiasaina daholo talohany 2009 fa rehefa taty aorinany 2009 nisy an'le fandrarana tsy mahazo manapaka hazo, fandrarana hazo sotro ny hazo sarobidy hoe bois de rose, bois de bene. Fa izy no bois de rose ny tena malaza be dia namoaka fandrarana ny fanjakana dia hatramin'izao mbola tsy mivaha. Araka izany, fiaraha-miasa akaiky amin'ny fanjakana malagasy no etahitan'ireo mpanao asa tanana ireo. Raha oviana vao afaka mandraharaha araka ny tokony ho izy ireto mpanao asa tanana ireto. Hatreto, miantraika amin'izy ireo ihany koa ny fepetra noraisina ho an'ireo mpitrandraka hazo sarobidy antsokosoko nefa tsy misy ifandraisany aminy raha ny fanazavana azo hatrany. Ny asa tanana iray izay mitety bidy 5,000 ariary hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ary seha-piariana ivelomany ny fianakaviana ny tapitrisany eto Madagasikara. Volana Jona sy Jolay fotoana itobahan'ny voankazo eny an-tsena indrindra fa ny voasary hatreto raha ny eny amin'ny Anosy Be manokana tsy mbola misy ny orinasa maka amongadiny ny voankazy misy eny an-toerana. Maro ireo vokatra noho izany no simba eny an-tsena raha voatsilany. Itsakilan'izay anefa ilain'ny vatan'ny olombelona ny fihinanana voankazy 3 isan'andro farafahabetsany. Michel Arnarzona. Maro ny voankazo hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao, ao ny akondro, eo ihany koa ny zavoka, ny frezy, ny grenadely, ny papay, ny letchi, ny carambole, ny mananasy ary indrindra ny voasary. Raha eto amin'ny tsenana Anosy Be manokana avy amin'ny toerana maro samihafa ny fiavian'ireo voankazo ireo, tsy mbola araky ny heverana azy anefa ny mpanjifa. Sena voankazo tena rasy ny sena. Raha tena rasy ny sena ny olona zany tena sy manam-bola ny tena maro. Satria fotoana fiakaran'ny voankazo zao matetika zany tena hoe matetika zany olona tena sy manam-bola mahitsy. Zay ny tena marina, zay maharasy ny sena. Tsy misy afa-tsy ny tsena lehibe tahaka izao aloha hatreto no ahafahan'ny mpamokatra mamadika ho vola ny vokatra izy ireo. Raha ny tarehimarika avy amin'ny Instat ny taona 2024 tsy misy afa-tsy ny 5,000 isanjato n'ireo vokatra voasary eto amintsika. Midika izany fa tsy mbola azo ivelomana ny seha-piariana voankazo noho ny tsy fahampian'ny orinasa mamadika ny vokatra ka ahafahana mametraka paikady mandavataona momba ny famokarana. Manoloan'izany, misy ireo olana sedrain'ireo mpivarotra voankazo ety raha ny fanadihadiana nataonay. Ny orinasa regny amba zao raha eto Anosy Be tsy misy fa ny mpanondrana zany misy. Ohatra hoe voasary zao makany Mazanga zay mpanondrana aloha zao dia misy makany Ambatondrazaka. Misy koa nefa makany Toamasina le voasary grefina Mbijafy Bilibaka. Fa ny orinasa tsy dia misy fa tsy hitako zay orinasa hoe mandray voankazo amin'izao eto Anosy Be zany tsy dia misy orinasa. Dia ny olana sedraina raha vao avy avy nieritra dia ratsy ny tsena aloha atao voankazo amin'izao. Tena ratsy ny tsena. Moa tsika koa tratran'ilay krizy ngamba dia mbola tsy voatsara le na dia atao hoe voavary ilay hoe misy mivaha kely ilay krizy mbola ratsy ny tsena. Afaka mianika tanteraka amin'izy ireny ary tena manana tombony isika eto Antananarivo. Maro ny voankazo hita eny an-tsena indrindra fa amin'ity volana Jona sy amin'ny volana Jolay iny. Eo anatrehan'izany anefa misy ireo mihinana isan'andro, ireo tsy mihinana raha tsy indraindray ary ireo tsy mihinana mihitsy aza. Tsy tena hoe fixe le izy fa tsy indraindray indroa indraindray tsy mihinana ohatr'izany Kanandro mihinana. Sasakilô, rona telo, karazan-drona telo. 3 karazana isan'andro no voankazo tokony ho an'ny olona iray raha ny fanazavana azo avy amina mpitsabo iray. Ny fomba fihinanana azy ireo kosa dia tsy voatery ho aorian'ny sakafo fa mety foana na eo aloha aza. Raha ny voankazo aloha zany dia isan'ny sakafo izy io zany hoe mba miherentsika izy io mba hampatanjaka antsika.
fa akoatran'izay misy tombony kokoa ny voankazo satria izy dia sokajy eo ny sakafo mitondra otrikaina, vitamina, mahery ampatanjaka ny hery fiarovana indrindra amintsika. Mila tsika mihinana voankazo satria ny antony ilaina zany mba hahafahafian'ny sakafontsika ny voankazo. Raha ny voasary no tena hita mitobaka eny an-tsena amin'izao amin'ny vidiny 700 ariary hatramin'ny 900 ariary ny kilao. Efa manomboka hita eny an-tsena ihany koa ny frezy amin'ny vidiny 200 ariary ny kilao. Manana tombony isika eto Madagasikara na eo amin'ny vidiny fa indrindra fa eo amin'ny kalitaony. Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray dia ampandroso sy ampiroborobo ny teny malagasy eny fotony sy amerina ny fitiavan'ny zaza sy ny tanora malagasy no tanjon'ny fikambanana ny apinga amin'ny fampianarana sy fanofanana kabary. Io tolakandro io no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny pikabary volamena andian'ny fahenina tetsy amin'ny LTP Alarby izay notrony ny solitena avy amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka ny federasion'ny pikanto ny teny sy ny soratra ary ny vondron'ny pikabary. Zava-dehibe ny fikajiana ny soatoavan'ny teny manoloana ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao ny filompanorona ity fikambanana ny apinga ity. Toy izao ny fanampanazavany. Ny mampiavaka ny andian'ny volamena amin'ny andian'ny fahenina ity moa tomboka dia izy maro, zany hoe misy eo amin'ny 9 zareo ary mbola mampiavaka azy ihany koa dia misy mpampianatra kabary ho asandratra dia misy 12 izy ireo. Ny tanjonay moa amin'izay resaka fampianarana kabary izay dia anandratra ny teny tsotso ataovana malagasy, anaparitaka amin'izany ho an'ireo tanora mba ny eto amintsika no akamamina ny tenitsika no akamamina fa tsy sanatsiany zany ny vahiny no asandratra eto amintsika lasa tahaka n'ilay fitenenana hoe tahaka ny valalana ambony teny malagasy ka isika tompony aratsy. Iverenantsika amin'izay ary ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ka ny pejin'ny politika no anomboantsika izany. Teo aloha ny fandalovany sekretera-panjakana Annick Girardin ary koa ny makasika indrindra ny fikarakarana ny fifidianana. Andao avy raha avy hatrany ary. Madagasikara sy Komoro no hitarika ny andian'ny fahaefatra amin'ny fionana tampony vao miran'ny ranomasimbe indianina izay ho tanterana tsy amin'ny nosy Komoro ny 20 ny volana Jolay ho avy izao. Ity fionana ity izay andrasana ny fanatrihan'ny filoha Frantsay François Hollande tsy ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny filoha Frantsay ny andalo eto Madagasikara, saingy tsy manakana azy tsy andalo eto izany ho hatrany sekretera-panjakana Frantsay. Marina fa tsy tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanan'ny filoha Frantsay ny aty Madagasikara amin'ny fionana tampony io, saingy tsy misy mihitsy ny antony manakana azy tsy andalo eto ary azo antenainy zany. Raha toa ka andalo eto i François Hollande hisirika ahafana miresaka ny Îles Éparses eto amin'ny tantsika zany. Mbola mahakely finoana nefa ny mahakasika izany hatreto. Tamin'ny fitondrana Didier Ratsiraka no efa nanomboka ny fangatana ireo Îles Éparses ireo. Mbola nanohy izany fangatana manontolo izany ihany koa ny fitondrana Ravalomanana rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Rajaonarimampianina dia niova ho fiarahamitatana ny fifampirarana tamin'ny fitondrana Frantsay. Raha nantanina ny mahakasika io resaka io ny sekretera-panjakana Frantsay, misana ny vao miran'ny ranomasimbe indiana io maraina io dia nilaza fa mbola tsy misy resaka amin'ireo saingy efa ampandiniana izay marimaritra iraisana ny fitondrana rotonta. Tsy mbola niteny mihitsy aho hoe efa tapaka fa isy ny fiaraha-mitantana saingy efa ampijerena izay fiaraha-miasa azo atao ny firenena rotonta. Mbola maro ihany koa ireo zavatra tsy maintsy dinihana mahakasika izany. Nahoana tsy maintsy hifankahita amin'ny fanokafana amin'ny fivorian'ny vao miran'ny ranomasimbe indiana io ny filoha malagasy sy ny filoha Frantsay. Maro arak'izany ny fanontaniana iandrasam-bala ny manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy mbola nandalo teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny volavolan-dalàna ny tanterahana ny fifidianana kominaly mialohan'ny andaniana izany eny anivon'ny fahefanam-panao lalàna. Ny voalohan'ny volana Jolay izao no mifarana ny fivorian'ny anteny meram-pirenena ahafahan'izy ireo mandany io volavolan-dalàna io. Nametraka fehim-potoana arak'izany ny senita ahafahan'izy ireo manatanteraka ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Mbola andalam-pifampiresahana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena kosa izy ireo mahakasika ny famatsiana ny fifidianana kominaly amin'ny alalan'ny PASEM. Union européenne zany no
tsy mamatsy vola ny communaly io zany tsy eto amintsika ihany fa eran'ny Afrika rehetra matetika zany ny Union européenne dia tsy mamatsy vola rehefa hanaovana an'izany communaly izany kanefa moa dia mbola nisy ny fifandresena lahatra izay nataonay tao amin'ny comité de pilotage tamin'ny latsinainy teo dia hiezaka aloha satria mbola verbal izay voaraina izay fa dia hiezaka zany ny senita andefa taratasy hangataka an'izay hoe fanampiana izay satria araka ny voalazanao teo hoe voalazan'le feuille de route engeka élection anankitelo no nanaova ny communauté internationale engagement mety ny senita afaka miandry hatrany amin'ny début ny volana juillet ihany fa raha après nizay angambany dia ho hitantsika io. Ny lafin'ny fanontany ireo bileta tokana sy ny fampiofanana no ilanan'ny fanampiana avy any ivelany raha nambaran'ny filohan'ny senita hatrany. Efa nanokana teti-bola ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy hanatanterahana izany. Mahakasika ny fifidianana sy ny mavambahoaka kosa indray, efa mandeha amin'izao fotoan'izao ny fanontany ireo bileta tokana any Afrika Atsimo. Any amin'ny faraparan'ny volana Jolay izao no heverina ho tonga eto Madagasikara izany ka nitapaky ny volana Aogositra no tsinjaraina amin'ireo distrika 4 manerana ny nosy hamerenana ny fifidianana. Ezahanay koa zany ny manao an'ilay bulletin avy any amin'ny fournisseur mihitsy amin'ny imprimeur no atao anatina colisage par bureau de vote zany mba tsy hampisy an'ilay ai maro isan-karazany ka ilazana hoe efa misy an'ilay bulletin photocopie efa misy an'ilay bulletin tonga ny toerana ary dia ny bulletin izay miditra ao anaty urne ka tsy mitovy amin'ny bulletin izay natotana io dia maty izay bulletin izay. Raha ohatra ka mbola mieritreritra le olona hampiasa an'ilay bulletin taloha dia tsy ohatr'izay tsony zany ny fipetraka le bulletin amin'ny législatif partiel izao. Ny faran'androany ny fampiofan'ireo mpanofana antsoina hoe formation bridge izay arahan'ny senita amin'ny vondrona afrikanina. 30 mpandray anjara izay nahazo mari-pahaizana avokoa. Efa manomana ny rafitra andimby azy amin'ny fikarakarana ny fifidianana kosa ny senita amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa dia nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fiatrehana ny andro ririnina indrindra moa izany fa mahakasika ny loaka amin'ny andro ririnina sy ny lalana amin'ny fampiasana ny plaky amin'ireo ho an'ny fiarakodia izany. Arahantsika ireo fanadidina roa ireo. Lafo ny bodofotsy, lafo ny akanjo mafana, lafo ny boto ho an'ny vehivavy, saika lafo nanaraka izany avokoa ny fitondra ririnina rehetra. Tao anatin'ny tapa-bolana no tena nahitana ny fiakarana ny vidin'ireo rehefa tena nirotsaka ny atsika. Nanaraka izany ihany koa ny vidin'ny anamalao sy ny trondro maina. Sakafo malaza hatramin'izay fa mitondra hafanana ary mahasalama rehefa ririnina tahaka izao. 5,000 ariary ny fahefany amin'ny trondro maina na antsoina koa hoe fiasaly izany hoe 2 ariary ny ray kilao. Izany etrondreo voafantana dia fumé izay mahatonga an'izy lafolafo tena. Niakatra io vidiny io, torak'izay ihany koa ny anamalao na dia heverina hoanana azy ity sakafo ity dia ny anamalao no hoanana lafo indrindra misy any an-tsena ankehitriny. Teo aloha ariary 100 ny vidin'ny toko iray, ankehitriny 200 ariary vao mahazo ary efa kely dia kely izany. Ny anamalaho zany rehefa ririnina ny andro dia lafo satria tsy misy raha tsy le olona manototra bozaka ireny no mahavanina. Dia mety ohatrany ahoana izao ny ariary 100? Ary 100 izao tsy mahazo fa 200 300. Ohatr'izao ny 200 dia 300. Arak'izany azo ambara fa tsy ny olon-drehetra ankehitriny no afaka mianoka amin'ny trondro maina sy ny anamalao tahaka izao. Raha te hanao laoka izany, amin'ny ankapobeny atao 2 sisa no hividianan'ny mpanjifa izany eto andrenivohitra raha toa ka ilaofana mihitsy izany any ambanivohitra na any amin'ny toerana akaikin'ny farihy ka mahamora ny trondro. Tsy dia misy mividy mihoatra ny apaifa kilao ny mpanjifa ny trondro maina sy ny anamalao. Le trondro maina be calcium voalohany indrindra dia matsiro, aminay matsiro. Andro ririnina koa izy atao miaraka amin'le anamalaho zany tena henonao mihitsy ny anatinao any raha mafana. Voapirofo ara-pahasalamana io hafanana entin'ny trondro maina sy anamalao io ary tena sakafo tokony hohanina amin'izao vanim-potoana izao ity nahandro gasigasy ity. Manamafy izany ity mpitsabo iray ity. Ny fihinanana anamalao sy ny trondro maina amin'izao andro ririnina izao dia mety ho an'ny sarobabemba vahoaka aloha rehetra. Mitondra tombontsoa kely ho an'ny fahasalaman'ny tsirairay. Mitondra hafanana izy zany ho an'ny anamalao na sakamalao koa azo atao amin'izao andro ririnina izao. Ny trondro maina
izy mitondra protide, mitondra calcium ho an'le trondro madinika lany makamtolana zany. Tsy hanamora ny fitadiavana anamalao sy trondro maina ho an'ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano kosa ny toetrandro hatramin'ny rahampitso, mbola itony herika matevina hoy ny tompona andraikitry ny toetrandro. Nisy onde d'est zay ny toetra teo avaratra atsinanan'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny, dia izy io ny hitatra nisy évolution zany, nisy évolution izy dia niana hazo hery, niana tanjaka dia io le mipakatra tia Antananarivo hatrany Bongolavy iny zany mahazo io andian-drahona matevina io. Vinavinainay mbola mitoetra foana zany ny orana hatramin'ny rapitso, hatramin'ny rapitso fa amin'ny rafakapitso nomboka isava tanteraka io zany. Tsy tena mbola mangatsiaka ny toetrandro ankehitriny raha ny fanazavana azo hatrany, hanomboka hiamafy ny fidinan'ny maripana indrindra rehefa volana Jolay sy Aogositra. Raika amby 30 Aogositra vao vita ny vanim-potoanan'ny ririnina, naterin'ny mpitsabo fa mahasolo anamalao ihany koa ny sakamalao. Ity farany raha teo somary mora kokoa, any amin'ny vidin'ny trondro maina sy ny vaditra koa sisa no mifampitady ny isa-tokantrano. Miteraka korotana eo amin'ireo tompona fiarakodia ny mikasika ilay lalàna mikasika ny takelaka tokony hisy ny laharan'ny fiara. Raha ny fanapahana na ny arete laharana 120 sy ny didim-pitondrana laharana 170 tsipika 730 tamin'ny 13 Martsa 177 andininy fahatelo. Mainty ny lokon'ny tokotanin'ny takelaka ary fotsy ny lokon'ny soratra. Fantatra ihany koa anefa fa azo ekena raha mahazo alalana avy amin'ny tompona andraikitra ireo takelaka fotsy amin'ny laharan'ny fiara eo aloha sy ny mavo any aoriana raha nambaran'ireo teknisiana na mpitsara fiarakodia. Ny fon'le plaque, ny fonny dia noir, mainty. Ny soratra kosa dia blanc na fotsy. Izay zany ny plaque azo ekena amin'ny resaka fiarakodia. Raha resana ihany koa misy resabeta hoe ny plaque mavomavo sy ny fotsifotsy. Ny plaque mavomavo sy ny fotsifotsy tompoko dia voateny ao anatin'le lalàna ihany koa hoe arrêté 1181 tamin'ny 3 avril 71. Voalaza mazava tsara amin'ny lalàna io ihany koa fa tsy ekena ny endrika sary soratra hafa rehetra eo amin'ny takelaka misy laharana ankoatr'ireo tarehimarika 4 sy litera 2 na 3, ny laharana mivongana ka misy ny sisiny relefa tae en biseau. Raha tsy hivina, efa omaly no nanomboka nanasazy ireo fiara tsy manara-dalàna. Hatreto aloha 540 ariary la mandeha aloha amin'ny fiara iray tsy manara-dalàna. Mazava ny fanazavana avy amin'ny pôlisy, ny takelaka manana tokotany mainty sy soratra fotsy ihany no ekena. Na eny amin'ny fitohanan'ny fiarakodia, na eny amin'ny toerana anaovan'izy ireo fisavahana sy fanaraha-maso, dia afaka manakana sy maka ny papian'ny fiara tsy manaraka an'io fepetra io ny pôlisy-pirenena. Na izany aza, mazava fa mila fanazavana mahitsy sy ombonana avy amin'ireo tompona andraikitra rehetra isan'ambaratonga n'ity resaka plaque d'immatriculation ity. Ny pejin'ny fanatanjahantena no anovizantsika ny fampahalalam-baovao raha tsy hivina ny lalao omaly resin'ny Nigeria tamin'ny isa 2 ny Bosnie Herzegovina. Lalao 3 iray no andrasana amin'ity anio ity amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina kitra izay atao any Atsi Brésil. Voalohany amin'izany amin'ny fitoro eto amintsika Korea Atsimo ifandona amin'ny Algérie, ekipa avy amin'ny vondrona H. Faharoa États-Unis sy Portugal amin'ny folora ora eto amintsika. Ny lalao avy amin'ny vondrona H hatrany États-Unis sy Portugal. Ary fahatelo farany amin'ny 2 ora maraina ahitana ny Belgique sy Russie izay ifandona ao anatin'ny vondrona G. Dia inona koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity fotoana ity, tamin'ity takariva ity izany. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manamafisy fotoananao indray rahampitso amin'ny 2 ora. Veloma tompoko.